dia tonga avy any le président tonga dia ataony taillé sur mesure izay metimety aminazy ovainy iny dia mitsangantsika tsy mifanarana fa ovao averenao ohatran'izao ka matoy io lalam-panorenantsika io ovaitsika tsy maro toerana atsika ny mpitondra atsika no manovana io dia teritra atsika vaoaka dia izay mahatonga an'io fa tsy hoe tsisy mpanjaka io dia izay mampivaovana io fa raha tsika nanana président nanana filoham-pirenena tsy nanovanova tsy mikitika an'io filoham-pirenena firy moa ny teto samy mikitika daholo nanomboka lao za tsy hitanisa fefa samy mahafantana ny atao eto moa zany dia efa nikevitra tsy milaza mihitsy ny tenany hoe ombay ny hevitra fa mba miteny zay hoe raha samy ampitahina ihany le rafitra mampisy fahamarinana toerana stabilité politique sy continuité de l'état ary fitovizam-panjakana zany dia monarchie républicaine no mametraka an'izany dia misy fanontaniana manitikitika ty satria amina firenena ray raha ohatra hoe misy ny monarchie araky ny tenentsika fitondrana mpanjaka tsy misy ny mpanjaka ohatra ny any Angleterre zay ataontsika hoe reine Elisabeth Antoine moa zany da Msoati III ka eto zany ny olana izy ary no tena ho mpanjaka raha ohatra misy zany raha mitena aloha izy anatao mpanjaka voalohany indrindra aloha inavo fepetra mampanjaka zany izay zany dia efa ametraka rehefa milamina ny firenetsika miarana daholo na lafy rehetra miombona miavana dia amin'izay fotoan'izay mametraka lalam-panorenanay ary lalam-panorenana dia tsy maintsy akana hevitra voalohany indrindra kosa aloha amin'ny taranaka andrina araka n'izany teniko anao zay inavy any fepetra ilaina mendrika no mpanjaka zany antidémocratika zany zavatra ataonareo zany satria raha mila hevitra nareo dia ty taranaka andrina ty ihany ny dradradradraina ka tsy ny olona rehetra no taranaka andrina zay aloha dia efa tsy zay satria damadama rehefa vita aloha ny fankarana hevitra amin'ny taranaka andrina izy io ndre tsy maintsy alefa ny fitsapan-kevim-bahoaka dia zany tsy démocratie ve ny fitsapan-kevim-bahoaka zy moa démocratie fitsapan-kevim-bahoaka ohatrin'izy no entina io ampisapaina ny vahoaka ny hevitra ny antoko hoe zao ny eritreritry satria ny antoko zany maka hevitra amin'ny taranaka andrina aloha voalohany dia aveo ny antokonareo ny antoko satria ity fanarety tompo io mbola isy karazana convention zany iarahana amin'ny taranaka hoe zao zany mba eritreritry ny antoko dia maka hevitra amin'ny rehetrarehetra zany ny antoky hoe ahoana ny hevitra aloha mba zany mpanjaka zany momba zany antenimierany avana momba ny rehetrarehetra zany manam-panorenany marina ny anao zany satria ty zavatra ataonareo ty mbola hoentina any amin'ny fikonan-doam-pirenena zay ataonareo manao an'io dia anareo zany ny aro an'io ny ataontsika hoe idéfendre an'io any fa ataonareo izay andresy lahatra n'le any amin'ny fikonan-doam-pirenena zany mampandresy lahatra n'ity fa ny atsika eto dia ohatra hoe eritreretintsika raha mandresy ty dia zany mahatonga ana amin'ny teny hoe iza moa ny tena mitantana amin'ity inona no ilantsika an'ity hoe monarchie constitutionnelle ty ohatra aza eritreretina hoe tsy mandresy io fa foto-kevitra matoa ianao manao antoko dia andrombaka fitondrana zay tiany anay dia miady hevisika aza hoe ty hoetiko amin'ny fikonan-doha mbola hiera amin'ny anina fa hoe inona ny ilanareo an'io fa miverina roza taona any aoriana zany tsika amin'ity zavatra ataonareo ty le olona nefa leo an'izany andevy andrema nareo indray mamongotra anazy hoe ataoko atao an'izany andrina ange tsy vonin-koditra na any tanao zao tsy vonin-koditra rozy tanao fa na any Afrika azy misy ny andrina izay mihitsy misy mpanjaka dia voaornao teny any Swaziland zany ohatran'izany kon zany tsy vonin-koditra io tsy vonin-doha ihany ko io tsy taranaka ihany ko io nefa nanoteny hoe taranaka andrina zay indrindra maty satria misy ny atao hoe fanandrianana ary misy ny atao hoe famerezan-jo tsy ho andrina misy koa ny famerezan-jo tsy ho ova ary misy ny fanandratana ihany ko ho andrina misy zany zavatra misy ankehitriny misy zany tamin'ny fahampanjaka dia izany nitadiavintsika averina zany raha mandresy ty fanarety ka zany ange rahan'izao toy hoe inona kosa moa tsy mampety an'izany madama hoe ohatra miokohatra ianao any amin'ny anglisy zao hitanao reo mpira malaza atao hoe Beatles dia noho ny soa be nataondreo zany hoe napiditra vola be sy ny zavatra isan-karazana zany reo fanakanto reo dia zay zany le ao anatin'ny lalam-panorenana ndrareo Britanika zany any amin'ny anglisy any hoe azo asandratra ho andrina ny olona rehefa mavita soa lehibe ohatra zany fa tsy misy hoe mipetraka mandrakizay am'izao karazana zao na mipetraka mandrakizay am'izao karazana zao le olona ary na andrina koa azy ianao azo verezin-jo ianao fa mpanjaka zany ary ohatra hoe ny indrina boka trosa
dia mazava loatra fa nandevozina ary navarina lasa tany Amerika sy ny takan'izany ny indrina araka ny teniko teo zao hoe tsy taranaka ohatra zany nareo avana zanadranavalona zany iny anosomanjaka ranavalona tsy mitovy amin'ny andrina zay reny be nareo any tsy taranaka Andriamasina valina fa natao Andriamasina valina izy zany hoe tsy voatery ho taranaka zay le atao hoe fanandrianina tahaka zany koa zao teto amintsika fampanjaka Jean Laborde natao Andriamasina valina Jean Laborde nonosoa be natao tao izy moa tsy malana zava-pita tao mampasoa ka zay zany le izy hoe tsy volonkoditra na volondoha fa resaka fahefana ny mahandrina zany. Betsaka ireo teaneo hevitra mahakasika ity monarchie constitutionnelle ity na fanjakana andrina zay iriny antoko fanare atsangana eto Madagasikara mbola mitoy ihany ary ny fanarantsika ny hevitr'ireo olona sendranay. Ny anarako moa dia Monsieur Volcan ka mampavatafatany any Bongolava melaka sy farsy ny Bary Osiana mety amin'ny foko valomby folo zany satria samy manany andrina ny olona samy manany tangalamena ny olona ka raha ny teninao zay dia mety amin'ny resaka valofoko mety ho tombosoa amintsika amin'izay dia satria ny ray aman-dreny io tangalamena io samy miteny ny zanany zay feheziny dia mety vonalohany foko valambony folo izy samy manana mafehy le olona didina amara-poko dia mihitsy raha be za fo raha ohatra le andriana zay ny atao azy mitambitra le firesan'ny andriana jiaby io ngamba faritry mihitsy raha be za fo mahasoatsika ny heviko mikasika an'izay zavatra zay aloha aminaly izy araka ny fieritreretako azy zany ohatrany hoe tsy dia mety loatra satria tsy mahamety azy dia zao efa nisy zany zavatra zany tamin'ny fotoana taloha ka matoa zany novana zany le izy taty afara dikan'izany misy any fahindren'le olona teo aloha reny nantoa izy nagnova anazy tamin'ny zavatra misy amintsika amin'izao fotoana matoa zany niova le izy karazana fandrosoana dingana miakatra zany le izy fa tsy dingana midina ka raha ohatra ka mbola iverina amin'izay zany le zavatra ohatrany mihemotra indray zany atsika hoe mamonjy an'le zavatra fa tany aloha tany fa tsy ohatrany hoe misy fivoarana zay no fahitako anazy hoe tsy mahamety azy ny olona daholo moa foko rehetra samy manana ny tangalamenany ary samy manana ny mpanjakany donc aminahy zany tsy dia mety loatra angamba raha ny tena raha zany mbola ivoizina amin'izao toetrandro mazava zao ka le izy ange hony ohatrohatran'ny any Angleterre, Japon, Espagne raha mitsika vaoko malagasy aloha raha diniko amin'izao toetrandro misy zao ohatrany tsy mety an'le zavatra aloha satria zavatra fa misy teo aloha le zavatra lasa zavatra hafa nitranga lasa mety ampiseho fanavakavahana lasa ohatrany tsy mety amintsika malagasy le izy mba hisiny ny fampivondronana ny reto amin'ny tany sy ny firenena dia veriko tsy tokony havahana amin'ny klasy sosialy intsony ny fitondrana ny tany sy ny firenena satria amin'ny maolo-pirenena dia mitovy zo daholy ny olona rehetrarehetra dia mametraka olona hitantana an'izany firenena zany ka tsy hanavahana hoe ty klasy sosialy zao na ry klasy sosialy zao ary zay indrindra mahatonga anay amin'izao fotoana zao dia hoe mba handrindrana ny fiahina ara-tsosialy dia tsy hanavahana an'izaniza intsony fa omena fiahina ara-tsosialy na izy mpiasa-panjakana na izy ivelan'ny fanjakana ary indrindraindrindra ny klasy pitsikaraka maro lafy amiko zany dia tsy zay mihitsy ny fomba fijeriko hoe lalovina amin'ny klasy sosialy misy eto fa va mainka hanahirana tsy ampivondrona ny hery eto amin'ny tany sy ny firenena zany fijery zany misavisa zany raha ohatra nareo zany milasa mitondra eo ty fanare ty dia amin'le malagasy hoentina zany misy azo apakarinandrena dia misy azo ampidinina andevo raha manao ny tsy mety manao ny tsy mety araka ny lalam-panorenina sy ny didy mandalana misy atao amin'ny tany sy ny fanjakana izany hoe izany klasy sosialy zany saranga zany ho averinareo indray mandeha izy zany raha tsy diso ny klasy anakiroa dia manam-pahefana sy ny